Anisany namoaka andiana mpianatra izay ihany koa ny Conservatoire National des Arts et des Métiers na ny CNAM izany olona misy 50 ary no navita izay fifanina teo anivon'ity ivitoerana ity izay ka notolorana ny mari-pahaizana tamin'ny androany nandritra lanonana ny tanterahana teny Ivato teny ireo notolorana ny mari-pahaizana ireto moa dia fantatra fa ireo rehetra izay navita ny fifanana tamin'ity toerana ity tamin'ny hatramin'ny taona 10 izay niorena niaraka izao fanazavana entin-dramatoa Rakotomalala Aingo zao izy dia tompona andraikitra anivon'ny CNAM. Loange zany zay zao nanao any CNAM, les Conservatoires National des Arts et Métiers, Université française izy io, dia centre régional izy eto Madagascar, centre Antananarivo représenté azy, dia digana fahatelo nataonay androany izany hoe cérémonie de remise de diplôme 9-10 moa zay efa nanao ny conférence exposition tany amin'ny lycée français Amatobe dia androany ny remise officielle ny diplôme ny mpianatry ny CNAM Antananarivo. Ny dingana farany moa dia mbola mataontsika ny amin'ny Cariton amin'ny herinandro soirée de gala izy. Navoaka androany en total 150 diplômés fa ny mpianatra moa efa miparitaka misy efa lasa ny ampitan-dranomasina misy tsy afaka ny asa maro samihafa dia 49 diplômés nandray ny diplôme ny androany. Ny spécialisation misahana an'ireo misy ny informatique générale, concepteur architecte informatique, gestion des entreprises, gestion des organisations. Elle est formation tout au long de la vie en CNAM, zany hoe manomboka bachelier ianao hatramin'izay mbola fahafahana mianatra dia afaka mianatra amin'ny CNAM foana. Afaka manohy tsara mihitsy raha ohatra hoe efa navita formation any akafa dia afaka manohy amin'ny CNAM. Dia ahoana ny sélection amin'izay? Arakaraka le diplôme. Le fomba hidirana zany concours, sélection dossier. Zay teneniko hoe arakaraka le diplôme hidirana le izy hoe misy ho an'ny misy efa formation natokana ho bachelier, misy ho an'ny efa manana bac plus 2, misy ny efa manana licence ohatr'izay.